Nandray fepetra ihany koa moa ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fandefasana fanampiana samihafa omaly hariva ho an'ny mpianatra mahery ny 2 any amin'ny faritra voakasiky ny Rivodoza Arona. Raha ny atotanisa voaray omaly dia 20 ireo sekoly simba any amin'ny tapany atsimon'ny nosy noho ny fandalovan'ny Rivodoza Arona. Misy arak'izany ny fanampiana izay hoentin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha tsy lasa fa tsy ny fandefasana fitaovam-pianarana sy fanampin-tsakafo ary kojakoja samihafa ary efa nitoerana raha teo ny ministra Manory Régis araky ny voalazan'ny sekretera jeneral izany ministera izany Omaly Tolakandro. Raha ny fanazavana voaray dia misy ihany ireo mpianatra afaka manondro fianarana amin'izao amin'ny toerana izay tsy dibo-drano fa misy ny rindran-damina izay napetraka mba ahafahan'ireo mpianatra mianatra. Ny fiara lehibe izay mitondra ireo fanampiana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena moa dia nanainga omaly hariva hiazo an'ny Toliara ary ireo tompon'andraikitra any an-toerana no hitsinjara azy ireo amin'ny mpianatra mahery ny 2 any amin'ny faritra nolalovan'ny Rivodoza Arona. Izy nandeha tsy izy rery fa nitondra teknisiana, misy ingénieur, misy directeur ny patrimoine, misy teknisiana zany minavina sy hijery hoe inona marina ny filana. Dia rehefa azo ny filana igny no aroso amin'ireo mpiara-mionona antoka amintsika mba azahoana mangataka fanampiana zany. Fa ny ministera manokana zany izy raha mahita koa misy kit scolaire zany hoe kitapo miaraka amin'ny kojakoja 90 boritra izy io, boritra ray misy kit 70, dia misy koa cahier misy 30 boritra, dia misy koba enrichi zany misy vitamine B2B io zany 9 tonnes. Raha ny fanazavana voaray dia misy ihany ireo mpianatra afaka manondro fianarana amin'izao any amin'ny toerana izay tsy dibo-drano fa misy ny rindran-damina izay napetraka mba ahafahan'ireo mpianatra mianatra. Ny fiara lehibe izay mitondra ireo fanampiana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ireo moa dia nanainga io arivo io hiazo an'ny Toliara ary ireo tompon'andraikitra eny an-toerana no hitsinjara azy ireo amin'ny mpianatra any amin'ny 3 any amin'ny faritra nolalovan'ny Rivodoza Arona.